Izay indrindra kosa no mitondra antsika hiampita ao anatin'ny vaovao maro samihafa ary raha ny vaovao farany voray io alina io dia nisy bomba hita tetsy Akazomanga izao alina izao mbola eny an-toerana moa mijery ny zava-misy ny mpitandro ny filaminana fa mbola hoentina amintsika amin'ny manaraka anatin'ny fampalam-baovao ihany ny mikasika an'izay ny zava-nisy teny Akazomanga izay. Fa tovolahy iray isan'ny mandrafitra ny bande de 6 kosa no tratran'ny polisy ny boriboritany fahadimy ny zoma teo ary eto izany dia miisa 3 mirahalahy izy ireo no efa tratran'ny polisy-pirenena. Fanadihadinary. Tovolahy iray isan'ny mandrafitra ny bande de 6 no tratran'ny polisy avy amin'ny komisariat boriboritany fahadimy ny zoma 14 febroary teo teny Nosbe. Raha nikasa makitrano teny namotana ny tenany ny aliny zoma io tokony tamin'ny iray ora maraina dia tsikaritry ny polisy izay nanao fisafona. Raikitra ny fanenjehana ka teny Nosbe voatratra izy. Tratra niaraka tamin'ity tovolahy ity moa ny pince coupante antsy lavalela ary kilalao basy izay efa piasany rehefa manao fanafiana. Tamin'ny fanadihadiana natao azy nanoroany lehilahy iray izay namany mipetraka eny amin'ny trano sachet eny akaikin'ny Kolasy Anosy ka roa nafatratra moa io namany io amin'izao fotoan'izao. Efatra andro talohany io dia nisy namany miisa 2 izay mandrafitra ny bande de 6 ihany koa no tratra ary efa nidoboka ny ponja. Izy ireo izay namaky trano teny Nosbe Ouest voalohany ka volamena, vola sy kojakoja samihafa amin'ny tokantrano no lasan'izy ireo tamin'izany.